tamin'ny 25 septembre nisy ny hetsika nataon'ny GNZ teto Madagasikara fa ny GNZ anankiray ihany koa niakatra ny tampon'ny Elbrus izay tendrombohitra avo indrindra any Europe efa netiko teto hoe 2,750 metatra ny avon'izany ary miba 30 degré ny atsika any zany hoe tsy ataontsika hoe mafy be ihany koa. Io moa zany dia mbola toyan'ny fiomanana zareo satria amin'ny herintaona zany dia mbola iverina indray izy telo mianaka hianika an'izany hoe Everest zany satria efa hitan'ny zareo amin'izay zany ohatra zao ilay izy dia volana May indray isika fampitantara isan'andro hoe aiza zany fa na zany tena efa lasa ao anaty raha mihitsy zany ilay mianika tendroavo izay misy moa mitandrina zany hoe ny GNZ amin'izao fotoana izao zany tsy ny hitantsika teto Madagasikara ohatra hoe amin'ny resaka fanehoan-kevitra amin'ny resaka fahasahiana dia azo hitarafana ihany koa zany hoe ny fahaizan'ny GNZ ny fisandratana avo amin'ny tendroavo ohatra ny ataon'ry Raja Alexandre misy anazy miteny angambity satria tamin'ny ray aman-drahiny izy ny tonga teny ndany Just pretty happy. Dad, thank you for giving me this freedom and just trusting me to go through this. I think it's incredible. Really listening to a Horse with No Name, which is one of your favorite songs, and really emotional. So yeah, just pretty happy. Just want to give a big kiss to all my loved ones, my mom, Catherine, my brother, my grandparents, my aunt. Yeah, just super happy to be here on the highest points of Europe. Zay misaotra andreo nanampy rehetrarehetra moa zany fa izy iny mihitsy ny tena satria tamin'ilay farany teo ange izy no tena tokony tonga tamin'ny farany zany satria zaboka ilay nanana olana teo amin'ny fisefoana dia hoe aleo aloha miverina dia raisa ny tongony hoe fasikena raha hoe zany elaela teo dia mety hoe nanana ny tapahana ny rantsana dia izy zany no tokony hoe andeha anohy nefa moa finalement hoe aleo tsy maka an'izay risque izay fa aleo miandry amin'ny herintaona satria mila miomana mila fiomanana sady hafa koa ilay hoe mba hoe izy telo mianaka miaraka tafakatra eny ambony eny zany dia zay ilay izy hoe mafy ny GNZ mafy ny GNZ mafy nareo zay dray manko zay mbola miteny ihany hoe GNZ fa zay tsy zay efa hitanao baby boomer efa Gen X dia zay ilay izy hoe araroty rakizy satria reny zavatra rehetrarehetra nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny 20 nanomboka tamin'ny 20 volana septembre reny dia fotoana ahafahana maneho hoe fotoana ny fanivany zao fotoana ny fahasahiana ihany koa maneho hevitra satria nisy fotoana tena hoe nitapenina daholo ny vavy izy zany akory tsy hoe itenitenenana foana indray koa hoe mahazo maneho hevitra dia miteniteny foana dia mitondra zavatra any amin'ny excellence zany satria ireny zao ireny nataon'ry Raja Alexandre ireny zany tena culture de l'excellence hoe mitady zavatra miabo foana ianao mitady zavatra ambonimbony foana manao mozika ianao dia mitady mozika hoe tsara mba hoe mitaiza ny sofin'ny olona hihaino zavatra tsara sy misy valeur manao sport ianao dia miezaka misandratra amin'ny avo ary be dia be ny malagasy misandratra amin'ny resaka sport sika zao teo mahita GNZ ary akory reny reny nandihy reny ny illusione mitondra ny fanefa Madagasikara dia zavatra ohatran'izay zany fa tsy hoe mamorona buzz miady ary anaty Facebook ary manadala saim-bahoaka fotsiny mamitaka olona anatina live any mifampisaboty zany zany efa tokony efa navadika niaraka tamin'ireny olona fanetry be ny firenena reny fa nareo zany raha mbola manao an'izany zavatra zany dia mitovy amin'ireny olona mpamita bahoaka ireny ihany nareo hoe fitahanao ny olona hoe mba hampiakatra ny live-nao dia hoe omeko range nareo omeko telefona nareo zavatra ohatr'izany tena dia ilay olona eo badoinareo dia mino ilay olona dia zany tsy hampiakatra antsika mety hoe mampiakatra ny pagenareo sy ny varotra nareo izy fa manabado an'ilay olona le miaino anareo dia za aloha tena tsy faly amin'ireny olona ireny mihitsy zany raha zava manokana satria tsy hitako hoe inona zany zao mba sotoavina hoentinareo ao anatin'io tambazora sosialy io akoatra ny miady atsena sy créer buzz rapide nefa nareo malhonnête ihany koa raha ny fanehoan-kevitry ny olona amin'ny zavatra ataonareo ianao zany tokony hoe raha ohatra hoe mivarotra manao zavatra dia tokony tena ataonao zavatra manaraka ny etaetan'ny olona zavatra ataonao fa tsy mamitapitaka olana amin'ny tambazora sosialy eny fotsiny dia titenareo ka fomba fiady daholo marketing fa marketing
pas de gamme be mihitsy a le ataonareo a dia mba heritrereo ihany fa misy olona zao ao anaty tambazoro sosialy eo a tena hoe manao vente izy manao vente en ligne izy tena mahafinaritra ny mijery azy a tsy hitanao hoe mancrée buzz miady atseny zany a nataony a mandeha ntsena dia zay a dia mame vokatra tsara ho an'ny olona izy dia mame ny olona hoe tia ny zavatra tiany olona dia ohatran'izay zany le zay le izy zay za zany hoe tena nanomboka tamin'iny 25 septembre iny a tokony efa mifo amin'izay ny tsirairay efa mifo te hisandratra te hanao zavatra tsara fa tsy hoe misandratra dia manabadrabatra olona fotsiny mody miady eo efa hainay ny fika anareo zay ny olona misaina mahay an'ilay fika anareo fa ny olona dondronareo sy badoinareo lava ao anaty tambazora sosialy eo a dia miesona miaraka aminareo dia ianareo moa mahazo vola foana fa ny olona na ny andro a la ny tata mijery ny adalànareo mandreraka tena mahatsiravina